Ny tegnako lehibe ny district Soalala. Misy ny fiampangagna fa nagnano asa mamoa fady zany hoe fagnolagnana zaza tsy ampy-taogno. Tandinondoza ny fiainan'ny lehibe ny district Soalala taoriny na alan'iny lalàna mahakasika ny castration chimique sy chirurgicale. No ampangaina ho nanolana tovavy tsy ampy-taogna nandritra ny fifaninanana misy tao Soalala. Eo anatren'izay nefa misy version roa ity trangan-javatra ity. Etsy andany ny taratasy voarain'ny chef district avy tamin'ny police pirenena milaza fa ireo ray aman-dren'ny tovavy voalaza fa voaolana no nitory an'ny chef district. Etsy ankilany kosa tsy nitory an'izan'iza ny ray aman-dren'ireo tovavy nanao misy fa izy ireo no nahazo taratasy fampiantsoana avy amin'ny polisy hoe ho atao fanadiadiana iny amin'ny police pirenena ny zanak'izy ireo. Taitra sady gaga ny ray aman-dren'ireo tovavy voalaza fa nanao faninanana misy tao Soalala. Taitra sady gaga ihany koa ireo tovavy zanak'izy ireo satria na izy ireo ara tsy mahalala hoe voaolana. Araka izany misy barengo maro be ao anatin'ity trangan-javatra ity. Ndao aratsika. Velotaraina ny chef district ny Soalala Andriamatoa Hadja Razana Jatovo. Voapanga ho nanao herisitra ranofo tamin'ny tovavy nanao fifaninanana misy tao Soalala. Ny fifaninanana misy izay voizin'ireo nitory dia fifaninanana izay natao tany tamin'ny volana May 2024. Fa tamin'ity taona 2024 ity izy ireo no nanapa-kevitra no nametraka fitoriana. Ny chef district ny Soalala dia mahasamy laza fa tsy nanao an'izany zavatra izany izy. Chef district ny Soalala dia mijoro amin'ny maha-olom-panjakana azy ary mahasamy laza fa tsy nanao an'izany zavatra izany izy. Tsy nanao herisitra tamin'ny tovavy tao Soalala izy. Ny tegnako lehibe ny district ny Soalala Razana Jatovo Hadja. Misy ny fiampangagna fa nagnano asa mamoa fady zany hoe fagnolagnana zaza tsy ampy-taogno. Amin'ny ankapobeny tsoroko marigny dia marigny amintsika amin'ny masolon'ny tegna mpanjakagna zao tsy possible mihitsy ny agnanaovako an'izay zavatra zay fa manaitra ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakagna isam-baratongany ary isan-tsokajiny mba magnentigna atsika agnano fagnadiadiagna manoloagna ny zava-misy ao agnatin'ny district ny Soalala. Na ny asa ao amin'ny sampandrara na ny mpiara-miasa ao amin'ny sampandrara isan-tsokajiny. Raha ny fahitan'ny lehibe ny district ny Soalala manokana ity fiampangana azy ho nanolana tovavy nanao fifaninanana misy ity dia fanendrikendrehana tsotro zao. Ny zavatra tsikatrany dia zao: manelingelina ny olombitsy ny fomba fiasany mametraka ny neutralité d'administration. Tsy mafaly ny olona sasantsasany ny tsy fiandaniana amin'ny antoko politika izay arahany ireo olombitsy ireo. Ary izay zavatra izay no matetika mampisy disadisa ao Soalala ary izay ihany koa no eritreretiny ho namoronana ireto karazana fanendrikendrehana ho nanolana tovavy tsy ampy-taogna. Amin'ny masolo-tegna mpanjakagna zao mipetraka foana ny hoe neutralité de l'administration ary najaiko zay zavatra zay hatramin'ny voalohany natongavako tao Soalala za nommé 28 septembre 2022 mandraky ny ankehitriny androany. Fa io zavatra io tsy tiany olombitsy ny fanaovanao zavatra ampamarinagna ary fanaovanao zavatra mitovy fa ny tiandreo dia mitongilagna anao amin'ny fitantagnanao ny raharam-panjakagna. Taorin'ny voan'ny lalàna castration chimique ho an'ireo mpanoloana zaza tsy ampy-taogna. Ny zavatra tsikatrany dia zao: ataon'olona fitaovana politika amotehana ny olona izay tsy mitovy firiana aminy ity lalàna ny castration chimique sy castration chirurgicale ity. Ary efa miatra amin'ny tenany manokana izany amin'izao fotoana iresantsika izao. Fa ny zava-misy ankehitriny ary manaitra sy manainga Andriamatoa filoham-pirenena fa ny lalàna velogno izay miatra eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara manoloana ny fagnolagnana sy ny fametavetagna zaza tsy ampy-taogno dia hagnisany ataon'olo fitaovagna ary ampiasain'olo amotehana olo anankiray izay tsy tiandreo, tsy mifagnaraka amindreo, tsy magnaraka ny politika andreo. Eto dia manaitra ny fitoram-panjakana ny chef district ny Soalala Hadja Razana Jatovo, indrindra fa izy ireo avy ao amin'ny fitsarana mahefa mba hijery kaiky ny tirara ity, mba hanao fanadiadiana lalina mahakasika ny tirara ity satria
ataon'olona fitaovana politika hamosirana ny chef district ity tsangan-javatra ity. Nosoritany mazava fa izy dia vonina ijoro hiaro ny marina sy ny hitsiny, ary izy ihany koa tsy hitsoaka ary tsy maintsy hiatrika ity raharaha ity. Ka manaitra ny ambaratonga ao amin'ny fitsarana mba hagnano fagnadiadiagna lalina dia lalina manoloana n'ity tranga ity, fa ataoko hoe efa famonoana olo ankolaka na mivantagna mihitsy n'ity zavatra ity, ary ampiasaigna amin'izany ny lalagna velogna. Miara-malala antsika ny situation Soalala. Firy ny distrika ny fandimby tao nanomboka tamin'ny taona 2020. Inona ny antony nampiala reo chef district rehetrarehetra reo tao, ary inona koa no mahatonga an'izay zavatra zay ao an-toerana. Tsara antsika mba samy magnadiady mijery hoe ino marigny ny zavatra misy ao Soalala, ary afaka magnano antsika fagnadiadiagna amin'ny vahoaka ao an-toerana hoe ino ny zava-misy aminareo ato, magnankôry fahitanareo chef district, ino ny zavatra ataony, fa izaho dia hijoro amin'ny marigny ary tsy misy ankoatra ny marigny. Nitetika maloto amin'ity fanendrikendrehana azy onan'olana ity dia efa fantany. Ny voalohany, ny anala baraka ny chef district. Ny faharoa, ny amotehana ny fiainany manokana, indrindra fa amin'ny maha-piasa-panjakana azy ao Soalala. Fa eto kosa zahay mbola aneo ny fahamarinana mahakasika an'io zavatra navoaka télé, navoaka Facebook, afa baraka tanteraka ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar, ary indrindrandrindra ny tegnako manokana zay voasarangotra amin'ity raharaty. Ka eto zany ho zaho hoe aoka atsika ho tompon'andraikitra, aoka hatsika mba hijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny amin'ny zavatra hataotsika. Fa raha izao ny mitohy eto amin'ny tanin'ny Republikan'i Madagasikara, ho simba ny fihavanana malagasy, ho simba ny fiarahamonina malagasy, ary ho simba tokoa ny fitantanan-draharaha amin'ny sampan-draharaha rehetrarehetra misy. Fa tena efa tsy rariny intsony ny zava-misy, ary angatako mba ho hisy fagnadiadiagna lalina de lalina. Misy ny population au niveau ny district ny Soalala, misy ny gendarmerie, misy ny commissariat, misy ireo ONG partenariat reo privé, na amin'ny MNP zany, na au niveau ny Durel, na au niveau ny Access. Misy koa santé ao Soalala. Mahasadekatra ihany ity tsangan-javatra fanendrikendrehana ny chef district ny Soalala ity. Satria zao, ny taratasy voaran'ny chef district avy tamin'ny polisim-pirenena milaza fa ny ray aman-drenin'ireo ankizy izay nanao fifaninanana misy no nitory azy. Eto dia miteny ny tegnako ary milaza marigny dia marigny aminareo fa io olona mitory za io tsary ny resaka tamiko, tsary ny fandray tamiko, tsary ny fampotakosokosina tamiko, ary na dia ny fampiarahaba aza. Tiako teneninao anatin'izany, tsy fantako ny ray aman-dreniny izay mitory zao, ary tsy fantako koa ny zanany izay hitoriany zao. Misy moa ny taratasy fitarainana tonga tao ampitandro filaminana ny polisy nasionale Mahajanga, dia niatrika an'izany ny tegnako ary tsy nandositra, ary tsy andositra koa fa hijoro amin'ny marigny. Mifanohitra amin'izay kosa ny taratasy voaray ray aman-dreniny ankizy izay voalaza fa tratrany herisetra ranofo nataony chef district ny Soalala. Toy izao ny resaka nataony ray aman-drenin'ireo ankizy fa voalaza fa voaolana ireo. Tsy nitory an'izaniza ary tsy nitory chef district mahakasika resaka fanolanana zany izy ireo, satria tsy nisy herisetra ranofo nahazo any zanak'izy ireo. Na izy ireo aza taitra rehefa nahazo fiantsona avy amin'ny polisy hoe ho atao fanadiadiana any amin'ny bureau-ny polisy-pirenena ny zanak'izy ireo. Toy izao ny resaka izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Volana misy tamin'ny volana meo zany, volana meo 2023. Io zany no voizindreo amin'izao fotoana zao fa hoe nisy fanodikodinana zaza tsy ampy taona ataon'ny lehibe ny district ny Soalala sy viole mihitsy aza. Zay zany le enquête nataondreo tao. Rehefa tonga teo amin'izay zany le izy nantsoina zany zay ny zaza regny le nanao misy.
Ary misy koa tsy nanao misy fa voatonona andreo hoe io naodikodina. Nantsoina jiaby reo regny zany nanda. Ary zahay ray aman-dreny koa rehefa naheno an'io samby nanontany an'le zaza voatonona andreo anatiny hoe anareo ve mba misy toetra hafahafa nataony chef district aminanareo. Iaja anareo tsy titizany maso ndra zay aza izy teo izy koa fa na de tsy sipanay izy fa olo roa miaraka mandalo amin'ny plaziny egny izy fa meloko hoe aty tsy fanaovana zavatra ratsy. Gaga zay izy teo naveto nantsony polisy nanao ankenta. Toy izao ihany koa ny resaky ny fanaovan'ny solotenan'ireo ankizy voalaza fa voaolana tamin'ny fanana misy tamin'ny mpanao gazety ny radio Telenakay Mahajanga. Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny solotenan'izy ireo hoe tsy nisy zany resaka fanolanana na herisetra ranofo nanjo azy ireo tamin'ny fananana misy tao Soalala. Nodisoan'izy ireo tanteraka ny filazana hoe chef district nanao herisetra ranofo tamin'izy ireo. Profon'izany dia zao, tamin'ny fotoana nanaovana fifaninanana misy dia tsy teo antoerana ny chef district Haja Razanajatovo. Tsy teo ihany koa ny chef district tamin'ny fotoana nanolorana ny cadeau an'ireo nandresy tamin'ny fifaninanana misy tao Soalala. Mazava zany fa diso ny filazana hoe nanao herisetra ranofo tamin'ireo tovovavy nanao misy tamin'ny volana Mai 2024 lasa teo. Tsy minendra le trampon'olo safike efa vita namarandreo trampon'olo vao vita tamin'izany dia tsy nomendreo. Dia tamin'ny district zay hoe miankavy district hoe mba omeo résidence fa hanaovana kilalao zay. Dia tsy manina zany nambarany dia nanome izy. Izy teo sa tsy teo tamin'izany izy rama foana zany resaka taminazy. Rama foana zany resaka taminazy hoe ameo le résidence zay maro fafana raha safika résidence amoron-dranomasina dia fasika be. Dia zay akaiky trano district. Dia rehefa navy amin'izay dia vita soamantsara le izy mokany mety efa tsy nomena no trampon'olo dia efa tsy nankalagy zay fa rehefa nahazo tamin'ny district dia efa nandeha moramora teo foana. Dia nandeha amin'izay misy dia vita soamantsara dia nandeha voalohany nandeha faharoa puis deuxième de film. Efa nandeha amin'izay efa amin'le vita misy dia zara cadeau mantsy. Ary tena omariny pety tena tsisy vandy resaka zany fa tsy teo district. Tsy tena tsy teo izy fa zay foana no teo izy taty Majunga dia zay foana nanao anazy tao. Dia le olo mbola nolotra cadeau aminay koa tompony mbola tsy chef district fa le olona polisy tao Soalala dia le olona nanofana mpitsara nisy zay nanolotra cadeau aminay. Dia rehefa vita iny dia nanambanambatra vola namako satria za koa fa nahazo vola dia efa nandeha. Arak'izany tondromolotra no afaka ilazana ny tsangan-javatra izay mianjady amin'ny chef district Soalala Haja Razanajatovo. Izany resaka tondromolotra zany dia mampatsiahy ny fanehoan-kevitry koty lehilahy Maitsoambo tao amin'ny télévision Real TV Madagascar rehefa nanakihana mahakasika ny fampiarana ity lalàna castration chimique sy castration chirurgicale ity. Anisan'ny nokianiny tamin'izany ny fomba fiasan'ny fitsarana eto amintsika feno kolikoly. Ny zavatra tsikatra dia tsy mampiatra lalàna araka ny tokony izy ny fitsarana eto amintsika fa miaino lakolosy tokana. Ary ny tena zavadoza amin'ity zavatra ity dia tondromolotra fotsiny mety ampidirana olona anankiray any am-pontsy. Ndao enontsika ny faneo-keviny. Tokony système judiciaire aloha no amboarina satria tsisy mandeha lalàna Madagasikara tsisy fanjakany baro. Ka ahoana no tadiavinareo ho anaovana castration physique ny olona sasany. Tondromolotra fotsiny inge dia mavoa sasany hoe misy tsy fankahazo ao fiarahamonina dia misy olona manana toerana ambonimbony dia afaka micontacter inao zany ny gendarme afaka micontacter justice dia alefa le fitsarana dia na zavatra nataony izy na tsy nataony dia milohany izy dia anaovana castration any ny olana amin'izy hoe ny Madagasikara zany miezaka ny omby foana ny sarety foana alefa alohany ny omby. Ny lalàna raha tsy miatra ara-dalàna, ny justice raha tsy milamina tadiavana zavatra hafa andeha ary ny tena olana no zavatra io raha ohatra castration chimique dia mety hoe réversible fa tadiavana castration physique définitive. Raha misy erreur judiciaire raha misy injustice
ina le ataonareo le olo efa castré. Manamafy ny fisiny erreur judiciaire ito amintsika izay maître Eric Rafidson izay fantatry ny maro amin'ny mampisolo vava azy. Nanome ohatra anankiray izy mba hanazavany izany. Tranga mampalahelo tao amin'ny fitsarana. Misy olona anankiray voendrikindrika ho nangalatr'omby nefa manana porofo mazava tsara fa tsy nangalatr'omby izy. Vokatr'izay nidoboka tany amponjy izy 7 taona be izao nefa nitsikatritra nefa taty aoriana olona tsy meloka akory izy. Ny tena nampalahelo tamin'ity tranga ity dia zao. Ny olona izay nangalatr'omby fantatra mazava tsara fa tsy nogadraina fa ny olona izay noendrikendrena no nidina tany amponja 7 taona be izao. Ny zavatra tiany mpisolo vava ty ampitaina dia zao. Loza mitatao ho an'ny vahoaka madinika ity fampiarana lalàna castration chimique ity. Raha toka mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fomba fitsarana ito amintsika. Ndao enontsika ny fanazavany sy ny fanehoan-keviny. Rehefa mijery an'ilay dossier ako, ny zavatra hita tao dia zao. Ilay X no tratra nangalatra an'ilay omby. Ilay X no tratra ny fokon'olona niaraka tamin'ny omby. Fa saingy ny satroka teo dia mitovy amin'ny satroka Y ty. Ny sambory ny Y dia nampidirina ponja, X tsy niditra ponja. Y anefa tamin'ny fotoana nanana taratasy hoe za tany Antananarivo reto ny taratasy no miditra ponja ianao. 7 taona ty aoriana ataony fitsarana. Ilay mpitsara mieritreritra hoe ilay X tratra ambody omby ty mitsangany ty. Rehefa eo hoe ay ve tsy le olona tsy nanao ty fa le olona nanao tsy niditra ponja akory. Tsy fantatro hoe erreur ve zany sa zavatra ninina fa ny zavatra azoko tenenina anao dia hoe voatazona tany amponja nandritry ny 7 taona io olona io ary rehefa nitsaraina dia voapirofo fa tsy meloka velively fa le olona meloka le tena nanao tsy niditra ponja na dia ndray andro akory aza. Raha ohatra mo amin'ity resaka fanolanana ity no isy an'izay zavatra izay, ahoana le responsabilité an'le fanjakana aloha voalohany, dia ahoana no avin'le olona izay ataontsika hoe nampiarana n'ilay castration physique. Ataontsika izay zany erreur fa naizanona tsy zany ny resaka corruption tsika teo tsy fantatro fa za mieritreritra hoe raha sanatria mo ka mitonga amin'ireny fitsarana izay be kolikoly tsy fantatro mety any ivelany misy an'izany fa tsy eto amintsika eto Madagasikara so ihany fa raha sanatria amin'ireny fitsarana be kolikoly ireny no mandeha le raharaha dia tondromolotra fotsiny tokoa dia miala le voniny dia mifantanina mipetraka hoe ahoana zay ve le fahamarinana tadiavina ao anatrehan'le fitsarana zay ve le izy ito mpamaranana dia zao miverina amin'ny afira izay mahavoasaringotra ny chef district ny Soalala isika. Ny zavatra tsy karitra raha nanaraka ankaiky isika dia tondromolotra no zava-manjoan'ny chef district ny Soalala amin'ity resaka fanolanana ankizy tsy ampitaona ity. Tsy fantatra hatreto iza nitory azy fa ny zavatra mazava dia tsy ray aman-drenin'ireo ankizy izay nitondrona ho vahaolana no nitory azy fa olona izay tsy fantatra anarana. Araka izany atahorana mafy ny ahitany chef district ny rariny sy ny itsiny amin'ity trangan-javatra ity raha ny fomba fiasan'ny fitsarana ito amintsika sy ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana mpanao fanadiadiana no jerena. Fa ny zavatra rarina dia engany ahitany rariny sy ny itsiny ny chef district amin'ity raharaha ity. Engany ivoaka ny tena marina mahakasika an'ity trangan-javatra ity. Tamin'ny 14 Martsa lasa teo no farany nanaovana fanadiadiana mahakasika an'ity raharaha ity fa ho arahantsika miandalana eo mety nitoy ity toedra raha ity. Izany rehetra izany dia nalaina avy tao amin'ny radio televisionna Telenakay ao Mahajanga. Ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.